hiditra amin'ny fifaninanana amin'izay ary tsika mbola eo amin'izay baolina lavalava izay ihany. Ikarakara faninanana Ramatoa Odorante izay mpanjaitra ireny fanamiana ho an'ny taranja baolina lavalava ireny. Ny anton'izay moa dia hoentiny indrindra anampiana ireo fileovana vao misokatra izany. Misy ary ny fanazavana izay nomeny mahakasika ity faninanana ity izay nomena ny anarana hoe Donabe Miverina amin'ny alahady izao eny amin'ny Kianjamaki Antotapenaka. Sahirana amin'ny fitaovana entina milalao toy ny fanamiana ireo fileovana vao miforona eo amin'ny taranja baolina lavalava. Lafo dia lafo tokoa mantsy raha ny vidina fanamiana ho an'ny ekipa mpilalao baolina lavalava iray. Mahatratra any amin'ny 20 any nefa isaky ny fisokafan'ny taom-pilalaovana ny ekipa miforona ary tsy maintsy manamboatra fanamiana. Hoy Ramatoa Odorante izay mpanjaitra ireny fanamiana ireny. Mba anampiana ireo fileovana vao miforona ary dia ikarakara lalao ny confection Odorante amin'ny faran'ny herinandro zao. Ireo ekipa mandray anjaranjany zany dia cheminot contre tam de 3FP contre TF Malagasy. Alavela izy io izay mitondra lohateny hoe Dona Miverina satria le demi-finale tamin'ny champion du Mada teo zany no miverina amin'ny à 30 mars. Ina moa no tena vazana hoe tanjona ireo confection Odorante amin'ny fikarakarana lalao toy izao? Ny tanjon'ny confection Odorante zany amin'ny lalao ohatran'izao zany dia ho fanampian'ireo club à 3e division izay vao miforona any amin'ny section efatra misy eto Analamanga satria dia tena hita hoe miroborobo mihitsy zany zao le taranja rugby aty amin'ny quartier nefa tsy mbola manana sponsor, tsy manana président mihitsy ireo fileovana 3e division ireo amin'ny alalany hoe fampitaovana anazy amin'ny fanamiana sy ny karakara-pilalaovana sy ny sisa. Dia confection Odorante zany mandray anjara ho foentina anampiana ireo fileovana vao miforona amin'ny section ireo. Ankoatran'ireo lalao goavana dia hiakatsehatra ihany koa ao amin'ny division faharoa andravaka ny lalao an'ireo andrasan'ny maro dia ny ady goavana Alavela Dona Miverina. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'ny alahady ho avy izao eny amin'ny Kianjamaki Antotapenaka. Ny trésor ikatroka amin'ny banque centrale isan'ny fileovana vaovao ihany koa reto. Colombie ikatroka amin'ny Oma ary ny SCP Besarety ikatroka amin'ny Tamma faharoa. Ho an'ny Dona Miverina Alavela kosa dia ny cheminot amin'ny 2 ora ifanazava amin'ny Tamma Manosbe ary amin'ny 3 ora ny 3FB ifandona amin'ny TFMA.